Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miaraba antsika tsirairay avy indray tratra ity talata fa 5 ny volana aprily ity, ary tonga eo amin'ny lesona ho an'ny lehibe sika ka dia manasa antsika naaraka izany. Nefa mialohan'izany dia iray vavaksika. Tompo Andriamanitra eo mbola misotro anao indray izahay fa nomenao tombontsoa tombontona ankehitriny anarana ny teninao, mamelany elokay mamindrafo aminay, mangataka ny fanatrianao izahay, mangataka ny fanatrianao feno sy ny fiasanao ao am-pona tsirairay avy aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe seho mahatalanjona. Seho mahatalanjona. Verentsika trany ny tsenjery any Apokalipsy 4:7 manao hoe nanao tamin'ny feo mahery hoe matahorana Andriamanitra ka mivoninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Amen. Ny boky ny faminanian'i Daniela sy ny Apokalipsia dia mifameno ary milaza amintsika ny fizotry ny toe-javatra amin'ny andro farany tantaran'ny tany. Ambara amin'ny boky ny Apokalipsia fa tonga ny andro fitsaran'Andriamanitra. Ny boky ny Daniela kosa dia manambara ny fotoana ny atombohan' izany fitsarana izany. Ao amin'ny Daniela 7 ohatra, Andriamanitra dia maneho ny tantaran'izao tontolo izao amin'ilay mpaminany, mitsangana ny firenena ary mianjera, mampahory ny vahoaka an'Andriamanitra ireo fahefana izay mpanenjika. Rehefa avy nilazalaza momba ny Babilôna, i Medo-Persiana sy ny Grika ary ny Roma sy ny fizarazaran'ny fanjakana Romana ary ny fanenjehan'ny fiangonana mandritra ny 910 taona izay voalazo amin'ny andalan-teny Andriamanitra, dia nisarika ny sain'i Daniela ho an'ny fisehoan-javatra mpivoninahitra any an-danitra izay amerenana ny zavatra rehetra amin'ny laonina. Nosariny avy eo amin'ny fitsanganana sy ny fianjeran'ny firenena izay ireo rehetra fahefana mampahory eto an-tany ny fijeran'ilay mpaminany. Ho an'izay misy ny seza fiandrianan'izao tontolo rehetra izao sy ny fitsaran'Andriamanitra farany rehefa anarina ny tsy mety izy, ametraka ny fanjakan'ny fahamarinana mandrakizay. Tondra ny Daniela tao anatin'ny fahitana ara-paminaniana Andriamanitra ary nilaza avy tamin'ny fisavovoroana lehibe sy ady teto an-tany ho an'ny voninahitry ny firenena sy ny toerana masina any an-danitra sy ny fitsarana faratampin'izao tontolo rehetra izao izay andraisan'i Kristy ilay tena mpanapaka ara-dalàna an'ity tontolo ity avy amin'ny rainy ny fanjakana izay azy araka ny rariny sy ny hitsiny. Maka isika ny Daniela 7:7 sy ny 10 sy ny Daniela 7:13. Toy izao avy no nivaky teny aminaran'i Jesosy. Mbola nijery ihany aho mandrapametraka ny seza fiandrianana ary ny fahagola no nipetraka teo, ny fitafiny dia fotsy toy ny fanala ary ny volondony toy ny volon'ondry madio. Ny seza fiandrianana dia lelafo ary ny kodiany dia afo mirehatra, hony afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany. Arivoarivo no nanompo azy ary alinalina no nitsangana teo anatrehany. Petraka ny mpitsara ary novelarina ny boky. Ny 7 ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho, ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahon'ny lanitra ary nakeo amin'ny fahagola izy dia nampanakekeny teo anatrehany. Amen.
tapaka tao amin'ny fitsaran'ny lanitra ny anjaran'ny olombelona rehetra. Voasandatra ny lalàna, mandresy ny fahamarinana, manjaka ny rariny. Anisan'ny seho mahatalanjona sy mahafinaritra ary mampitolagaga indrindra amin'ny soratra masina manontolo izany. Ary ny vaovao mahafaly dia ho tsara fiafara ny vahoakan'Andriamanitra mahatoky dia ireo izay mitafy ny akanjon'ny fahamarinan'i Kristy. Eo anatrehan'izao tontolo rehetra izao no anatonan'i Jesosy ny rainy any an-danitra. Manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra ireo mponiny lanitra marobe manatrika ampitalanjonana iry an'io fitsarana an'izao tontolo izao io izay tsy mbola lavo. Farana tsy ho ela ilay fifanandrinana izay nampahorina nandritra ny arivo-taona maro. Tapitra hatreo ny ady ho an'ny seza fiandrianan'izao tontolo rehetra izao efa voafaritra izay ho tompon'ny fahalalapahana mandrakizay. Raha fitinina ny lesonantsika an'io dia mamelabelatra n'ilay seho mahatalanjona ao amin'ny zavatra iseho amin'ny andro farany. Indrindra eto tany ny fanjakana izay hitsangana hamely ny vahoakan'Andriamanitra ary ireo izay mijoro mahatoky ary indrindra ireo izay mitafy ny akanjom-pahamarinan'i Kristy dia tsy maintsy hibata ny fandresena satria ao anatin'ny fitsaran'Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy no mpiaro azy ireo. Hipetraka ary ho voalaza ny fahamarinana, manjaka ny rariny, mandresy ny fahamarinana ary voasandatra ny lalàna. Ary izany rehetra izany dia fampanantenana ho antsika, fampalalana ho antsika mialony amin'izany zavatra izany mba hatonga antsika hahery, mba hatonga antsika azoto ihany koa andinika ny tenin'Andriamanitra satria ny fanambarana dia natao ho antsika tokoa. Tsy maintsy iseho ny zavatra izay hiaretantsika kanefa miaritra isika satria efa manana ny fandresena. Afaka isika misaotra anao izay ray ahoany amin'izany lesona nomena ho anay anio izany. Misaotra tokoa satria mamelona ny fanantenana izay ato anatinay ary na dia misedra zavatra sarotra ny tsirairay avy aminay kanefa dia manana fanantenana ary miaina ampahatokiana sy fifaliana miaraka aminao satria ny fifalianay dia tsy mitovy amin'ny fifalian'izao tontolo izao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.